Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Dia amin'ny kafalila lalandava tompoko lahy sy tompoko vavy no iarabanay anareo eto amin'ny chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé aty Canada. Feno herintaona androany zany ny fandaharana YouTube Jeanne Forêt Santé ka dia mahafaly anay ny miara mifety an'izany fotoana izany zany amintsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana YouTube ato amin'ny Jeanne Forêt Santé. Ka dia mamerina foana zany ny fisaorana anareo rehetra izay mpanaraka tsy tapaka an'ity fandaharana ity satria efa nikatona ny industrie ny chaîne YouTube anay raha ohatra ka tsy nisy anareo mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana. Ny averintsika eto moa zany ny hoe inona zany ny ataontsika hoe famitinana zany ny zavatra rehetra izay ampitaina eto amin'ny Jeanne Forêt Santé. Ny zavatra ampitaina eto zany dia indrindrandrindra zany dia ny fikajiana ny fahasalamana ary indrindrandrindra zany ny fikoloana ny vatana, ny toe-tsaina ary ny fanahy satria ireo telo ireo zany no mahatonga ny olombelona ny eo amin'ny tontolo iainana zany. Ka raha tsy tomombana zany ireo telo ireo dia somary mandringa ihany zany ny maha olombelona ny olombelona anankiray. Ka indrindrandrindra zany eo amin'ny ara-batana izay aprisihana dia aprisihana zany ny fihinanana ny voankazo sy ny legioma zany ary ny fisotroana rano isan'andro farafahakeliny zany rano 2 litatra isan'andro zany no tokony hosotroanao. Ary fanetanana koa zany amin'ny hoe tokony anao fanatanjahantena, tokony hapietsika vatana zany ny olona anankiray mba hanariana ny zavatra malotoloto zany ao amin'ny tenantsika olombelona. Dia eo ihany koa zany ny amin'ny resaka ara-tsaina, ny fikoloana zany ny ara-tsaina izay mahatonga ny olona anankiray zany afaka hiatrika ny fiainana. Ary fantatritsika tsara fa tsy mora izany hoe miatrika ny fiainana zany satria tsy fantatritsika izay tranga ao aorianao. Misy ny fahadisom-panantenana, misy ny atao hoe voina izay tsy nieritreretina ny atongavany eo amin'ny fiainana kanefa dia mety isy fiatraikany zany any amin'ny saina sy ny fanahy ny olombelona ary mety ahatonga ny olona iray zay tsy afaka hiarina itsony amin'ny fiainana zany satria tsy afaka zany izy niarina tamin'ny fahadisom-panantenana izay nahazo azy. Ka zany rehetrarehetra izany zany no ezana atolotra atsika rehetra zany eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé satria antoky ny fandrosoana ihany koa zany ny fahasalamana ara-batana ary indrindrandrindra ny fahasalamany saina sy ny fanahy. Ka ireo rehetrarehetra miaraka ireo zany no mahatonga ny firenena anankiray koa androso satria raha ohatra ka manana ny ataontsika zany hoe ny performance physique, ny performance psychologique, ny performance intellectuelle zany ny olona ao aminy dia azo antoka ny fandrosoana. Ohatrany hoe aty Amerika Avaratra zao dia efa koloina ao amin'ny tsirairay zany io karazana hery entina hamokatra io satria raha ohatra ianao ohatra tsy ampy sakafo, ahoana moa no ahafahanao miatrika ny fiainana, ahoana no ahafahanao miatrika ny fianarana, ahoana no ahafahanao manao ny asa izay tokony hamelomanao ny vady aman-janakao araky ny tokony ho izy.
raha ohatra ianao tsy de salama loatra amin'ny fomba ahoana moa no ahafahanao a mikolo ny tontolo manodidina anao, amin'ny fomba ahoana ny ahafahanao a manatotosa ny entreprise-nao a sy ny hoe miandry vokatra amin'izany zavatra rehetrarehetra izany, satria ny zava-dehibe dia ny hoe misy vokatra ny zavatra izay rehetra zay atao. Eo amin'io vokatra io zany a no tsy maintsy zany a manana ianao ny atao hoe energie na ny angovo izay hoentinao zany a miasa mafy, azahoanao a vokatra zany a amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataonao, na resaka fianarana io, na resaka entreprenariat, na ny resaka fikonjana ny tokantrano sy ny fitondrana ny vady aman-janaka, dia mila angovo daholo a ireo rehetrarehetra ireo. Ka izay zany a no ezahana eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé zany a ny mba hoe ampitana zany a an'izay karazana fanentanana zany na hoe motivation ho an'ny olona tsirairay zany a mba ahafahany miatrika ny fiainana, satria tsara fantatra fa manana ny rehetrarehetra isika ao Madagasikara, manana ny rehetrarehetra, tsy misy mihitsy ny tokony hampahantra atsika, kanefa no ilay hoe motivation zany a le fanentanana tsy misy zany ao amin'ny tsirairay a, dia manjary ohatrany hoe atao normal zany ny fahatrana, atao normal zany a ny aretina, atao hoe normal zany